Miobe ho an Jehova ary tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana. Makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Ivavaka isika. Jehova o rainay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra. Amin'izao ora masin'ny sabata anao izao no miantso ny anaranao ny zanakao. Tsy noho ny fahamarinanay, na ny fahamendrehanay, na ny fahamasinanay no anatonanay ny sisa fiandrianao amin'ity ora ny sabata ity. Matoky kosa nefa izahay fa ny fanahinao masina raha eo. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay manampy fahasoavanao anay no anafy anay amin'izao ora ny sabata izao, mba hamendrika izao fiantsoana sy fiankofana ataonay eo anatrehanao izao. Ray masino, mangataka manokana izay ny fanahinao masina mba hitoetra ao am-ponay, ao an-tsainay, ary ao am-pony sy ny sain'ireo izay rehetra manaraka izao fahandarana izao koa, mba samy ho masina izy ireo tahaka anao amin'izao ora ny sabata masina izao. Irinonay fa ny famelan-keloka-feno no efa azonay amin'ny Jesosy Kristy, ary izany koa no entinay amin'ity sabata ity, mba ho sabata fanasitranao anay sy fanafahanao anay, ary famelan-keloka ao anay izao ora ny sabata izao. Ka rehefa tapitra ny ora ny sabata dia samy atsiaro ny tsirairay avy fa niaraka taminao tamin'ny fifaliana nandritra izany ora ny sabata izany. Manatreha fenao ary zao fotoana izao raha eo, mba ho eo amban'ny fijerinao irery ihany izany, ary ny sitraponao ny no aoko tanteraka fa tsy ny sitraponay. Atona saingan-tanay ny vavaka ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tia anay irery ihany izany. Amen. Amin'ny fofeny fifaliana indray no entina hiara-bananao any atokantrano any amin'ity maraina ny sabata ity. Mino fa ny fitahiana sy ny fanamasinana avy amin'Andriamanitra no hitoetra aminao tsirairay avy. Ato anatin'ny izao fandaharana izao dia manolotra an'ireo izay tondra ny fanompoam-pivavahana isika, dia ny eo amin'ny toriteny dia ny ray aman-dreny lolona tiana, ary ny eo amin'ny vakitenin'Andriamanitra kosa dia ny ray aman-dreny lolona Elize, ary ny tondrantsika eo amin'ny fanentanana fanatitra dia ny ray aman-dreny Mika, ary ny eo amin'ny toriteny ho an'ny ankizy dia ny zandrikelintsika Joda. Mino fa ahita fifaliana, ahita fiadanana ianao ato anatin'izao sabata izao. Mazava ho azy moa fa tsy ny kely indrindra fa ny fiangonana avy ao am-panotokana no hitondranao ato anatin'izao fandaharana mamy sy tsy fonao izao. Ny nanolotra teo moa zany dia ny ray aman-dreny Njaka. Anoizantsika ny fotoana dia ataontsika ny hira laharana fa 420 avy ary vazatany io. Sabeu caminhira ni fala votande be sayam mutena marube devitare camidera sayam mutena marube devitare camidera Fiangunano masandratureni feo iderani panavuta natia
anefitaziza irawapandeanana irasuniziuna irawapandeanana irasuniziuna Zayanar mirai safel kamira terau famendika ilai nanavu janare terau famendika ilai nanavu janare Mandeni tenisu we manatuna isa ani unitumbu mafidi mi fitiava ni vali mi fiderani tuina mi fitiava ni vali mi fiderani tuina. Andeha ho raisitsika ny tenin'Andriamanitra dia ho jerevantsika izay voalazany eo amin'ny Genesisy toko voalohany ny andininy faharaiky amin'ny telopolo. Genesisy toko voalohany ny andininy faharaiky amin'ny telopolo. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Ary nisy maraina ary nisy hariva ary nisy maraina andro fahaenina izany. Dia andeha ho toizantsika ao amin'ny Jaona toko voalohany, Jaona toko voalohany ny andininy fahafito amby efapolo. Jaona toko voalohany ny andininy fahafito amby efapolo. Jesosy nahitany Natanaela avy nanantona azy dia nilaza hoe indro ny Israely, indro ny tena Israely tsy misy fitaka. Andehantsika hivavaka antoalika. Masina, masina, masina ianao Jehovah ray. Amin'izao ora masina sabata izao dia mekohaka eto anatrehanao izay mitondra ny tsy famiandrehanay eo anatrehanao. Koa ray malalo, izao fiankofanay izao ne dia ny angatahanay dia mba ekenao any an-danitra. Mety eza mila ny elokay tsiraray avy. Ary amin'ity sabata ity dia arotsay aminay tsiraray avy ny fananao masina. Aoka ho feno ny fanahy izay. Ny famirapiratany lanitra ne aoka hipetraka aminay tsiraray avy. Amin'ity sabata ity ihany koa ray malalo dia mahatsiaro an'ireo mpitondra anay amin'ny ambaratonga isan-karazana izay dia ny conférence générale, ny division, ny union, ny FMC ary indrindrindrindra ny district sy ny fiangonana misy anay tsiraray avy. Ray malalo, ianao niditra tsihatra amin'ny mpitantanasa tsiraray avy. Aoka ho feno ny fanahy izy ireo amin'izao andro farany izao. Ary aoka hitombo fahalalana eo anatrehanao amin'ny fitariana ny fiangonanao ka tonga ny fiangonanao anakaiky anao kokoa amin'izao andro farany izao. Matsiaro an'ireo mpitondra ny firenenay ihany koa izay. Ny fahendrena izay efa napetraka ao tamin'izy ireo tsiraray avy. Ny rinay tompo mba hitombo izany fahendrena izany. Ny tantanany izao firenena misy anay izao. Ary ny rinay mba ho vahoaka ho sambatra ny vahoaka malagasy. Fa izany vavaka izany no asandratray amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ilay nisolo anay teo ankazo fijaliana.
fivavaka yani raisunavake ichiuni visarana yana. Amen. tonga eo amin'ny fotoana ny fanompoam-pivavahana amin'ny fanatitra sy ny ampafolo ny isika ka manasanao anomana izay efa nomaninao nandritry ny herinandro. Mena fotoana fotsika hivavaka. Amen. Tantara fohy no entiko anareo androany dia tantara izay nitranga tany Beau-Bassin izay any Maurice. Tantarana pasteur izay niofatra rà nandritry ny taona maromaro. Ny nalahelo tokoa izy nahita mpiangona anankiroa izay tonga mivavaka ao amin'ny fiangonana io ka nanontany izay vita fa tena fadirany novana sy mahantra ka nanontaniny ireo olona anankiroa ireo, inona no azonay anampinanao. Namaly ireo olona roa ireo hoe mba omeo na dia indray mandeha anatin'ny herinandro, sakafo indray mandeha anatin'ny herinandro izay. Notanterahanyio pasteur io sy ny fiangonana izay fangatahany izy anankiroa izay, ary nataony fahazarana mihitsy izay ary natsapa ireo olona roa ireo fa nisy taona indray mandeha anatin'ny herinandro zany izy natsapa tsy solana sady tsy nona amin'ny alina. Ary tapitra ny fotoana izay niofanan'ireo pasteur anankiroa ireo dia lasa miverina izy nefa ny zavatra tsara dia nitohizany membre atao amin'ny fiangonana io fiekana io ary nanampy olona teo amin'ny 520 ka hatramin'ny 900 zareo nandritry ny herinandro. 520 taona no nanaovana taty aoriana zany 520 nankalaza fa 520 taona nanaovana izay asa soa izay ireo fiangonana io. Ny teny nisy teny soratra masina izay vakintsika manaraka dia ao Matio 5:20-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: dia maly ny mpanjaka ka hanao aminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahyko kely indrindra ireto no nataonareo amiko. Iary hivavaka isika, iary hitsangantsika ni. Andriamanitro, maniry ny mpiara-miasa aminao izahay amin'ny alalan'ireto fanananay, mba hanamevanana ny fahoriana sy hanampiana ireo madinika manodidina anay. Aoka izahay ho fiasana ho an'ny fitiavanao sy ny fangorahanao. Amen. Feon-java-maneno no entintsika handravaka ny fanatazana ny fanatitra.
hanamarana ny fanatitra sy ny ampafolony dia ataontsika ny hira laharana fa 700 o ny fanatitra. Ni fanatitra entina daisuekerira baharutsa uamina ni fitahiyana Amen. Sanjaitsika dia tonga ny tantarany ankizy. Mialoha anaovako tantara ho antsika rakizy dia andao ataontsika ilay hira oramamy. Ervaka andeha isika nondrika alohantsika hivavaka. Andriamanitra ranay eo satranao indray no menao ty fotoana ity mangataka famelana ny elikay. Aoka ny fanay masinao ampifantoka ny tsirairay avy. Amin'ny anarana Jesosy Kristy nataoko zavavaka izany. Amen. Ny lohateny tantarantsika androany rakizy dia mitondra hoe ilay zavatra tsy napoizina. Nisy ramatoa izay zany mipetraka tao amin'ny tanàna anankiray mativady, manana zanaka teny Maravavy izy. Saroto sady lava volo tsara izy ireo. Saroto fatratra ny reniny amin'ny volon-janany io ary tsy navelan'ny tapahany. Satria nahoana? Voalohany, ny nanamboaran'Andriamanitra zanany dia tsy tiany hiova, lava volo tsara. Faharoa, ho any ampitan-dranomasina ny reny dia tiany mba rehefa miverina izy mba ho zaza mpankatoanatra sy endry tsara ny zanany ka mateo tia. Nandeha izany fotoana dia lasa tany ampitan-dranomasina izy dia mibebe nitaiza azy ireo. Dia nisy indray andro anefa dia nisy nanadala ilay vavy matoa efa 14 taona, efa somary jejejo hoe andao ho tapahana ny volondry dia omeko vola be indry sady vidanandry izay tiandry sady antitra kely indry amin'ilay volo lava tsara kely indry rehefa bory volo niara tamin'ny bebeany izy nefa tsy nanaiky ny bebeany fa mafy ihany izy dia nataony ihany ilay izy. Isaky miantso anazy amin'ny skype ny mamany dia manao kasikety foana izy mba tsy hitany hoe tapaka ny volony zanany. Indray andro anefa dia nahita kanafaka taizazany any andafy ny reniny
ka tonga de ilay lehiben'ny akany resaka tamin'zareo tsy afaka nanao kasikenytsonyna ilay vavy-mato marika fahalalam-pomba akory fa terany reniny borivolony zanany tonga koa lay lehiben'ny akany hoe tsy mety ilay vavy-mato fa borivolo loatra nefa fepetra ataotsekoly de tsy mahazo manam-paboly ny ankizy vavy ny zandriny roa afaka nandefa izy reny tavela nalahelo mafy ny reniny tapitra tsy atao tantara rakizy fa zao ny lesina sojoana namboarin'Andriamanitra ho tsara isika olombelona hatrany amin'ny famoronana ho salama tsara tsy nakinam-pona ary ho masina ka rehefa miverina izy ka handray antsika de tiany foana nahita antsika toy izany tandremo tsy tompo fotoana isika ka efa be dia be fitaomana nataon'ny satana andremberebeny antsika any mbanany tenantsika toy ny sigara, toka, paraky, sary mamofady amin'ny tele sy Facebook, hira mirediredy amin'ny radio sasany tiany ny ahita ny fisainantsika madio tsara rehefa mandra-pahaveriny tehirizo tsara ny vatantsika ka tsy hitomany Jesosy Kristy fa ho faly andray antsika andeha ary isika hivavaka. Jehovah Andriamanitra rainay io sotranao indray nomenao ny tantara iny hainginy mba ilesina ny anaranay iny hainginy mba hitsofoka ao am-ponay sy ao-tsainay ka hanovanay tsirairay avy hainginy mba tsy handalindala eny fotsiny iny Jesosy Kristy io fa hanovanay tsirairay avy sy hanovan'ny fonay ka mamelala lelikaika mamindravanay Jesosy Kristy fa mpanotra tsy mendrika izay amin'ny anara Jesosy Kristy no ataoko zavavaka izany amen. Miloha indrindra ny andraisantsika ny vatsim-panahy dia andeha hanaraka hira anankiray isika.
mamerina indray ny arahaba ho antsika tsiraray avy amin'izao orany sabata masina izao ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika amin'ity orany sabata izay lalovantsika ity. Nafinahitra na in'ilay tantarany ankizy teo sa nanao na fanaratsika azy tany ary izay mihitsy na tonga n'ilay tokosy andininy ao amin'ny Genesis toko voalohany faika amby telopolo hoe aretin'Andriamanitra fa tsara izay rehetra nataony, tsara indrindra izany. Aoka antsika rakizy ary mba hanaraka izany torohevitra izany satria sarobidy ho antsika mihitsy izany ilay namoron'Andriamanitra antsika tany amin'ny voalohany. Boterentsika izany ka raha ho avy ny tompo dia ho hitan'ilay fahatsarana ao amintsika amin'izay ora masina izay. Raha omena loha hevitra ny afatra hoentinao antsika lehibe kosa amin'izao maraina izao dia mampieritreritra lalina hoe inona marina misy zao le loha hevitra raha omena antsika azy dia hoe kristianina ve za sa mpanaradia? Dia ozy izy ny sasany hoe mitovy ihany ane zany fa ngamo tsy mimpanaradia ny Kristy no atao hoe kristianina. Fa rehefa jerentsika lalina le izy dia misy mahasamihafa anazy. Indraindray nao mieritreritra hoe mpanaradia kanefa tsy kristianina. Indraindray nao mieritreritra hoe kristianina fa tsy tena mpanaradia. Mety maro amintsika zany androany no andiny tena hoe inona ary zany ny toerana misy mpanaradia sa kristianina. Andetsika hivavaka melohany resantsika izany afatra izany. Vavaka isika. Jehova rainay tsara sy masina indrindra an-danitro, raha nokatra ny teninao izay amin'izao fotoana izao ka anambary izany amin'reto vahoaka izay miaino na aiza toerana misy azy na aiza dia mino izay fandifanenao masina nanokatra ny fony izy ireo tsiraray avy ka ampitoetra izany teny izany ho ao am-pony ary anova ny fiainana. Tona saingan-tanay vavaka ary ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tena ariany ary mifanenao masina no ameno anay ankehitriny hiteny araka ny sitraponao. Saotra Jesosy Kristy io. Amen. Kristianina sa mpanaradia? Malasa ny saina izy io indraindray ary mety fanohitra mihitsy aza io indraindray rehefa dinihina tokoa ny zavatra mihitsy fa misy mpanaradia fotsiny fa tsy kristianina mihitsy. Dia be da be ny olona mieritreritra zany hoe efa tia nahazatra izay le endrika ilay mpanaradia eto, efa eo nahazatra dia arahana ao anatin'izay nahazatra izay. Tsy fantatra akory hoe inona moa ny zavatra izay ho arahanao. Efa tia ny fiangonan-drazanay dia arahana ao anatin'izay fotsiny ihany izy. Misy tantara tahaka izany ao amin'ny soratra masina. Raha mijery ao Matthieu toko faha-efatra isika izay fototra ao anatin'io isika mandritra n'ity fotoana ity vetivety. Matthieu toko faha-efatra dia misy tantara izay nolalovan'i Jesosy tamin'izay fotoana izay raha manomboka amin'ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo no andraisantsika ny afatra voalohany. Izao ny voalaza. Matthieu toko faha-efatra ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny fahadimy amby folo, fahadimy amby roapolo. Vakitsika aloha ny tapa voalohany. Raha nijery an'i Petera sy Andrea Jesosy. Jereo tsara ny zavatra misy eto. Ny amin'ny andininy fahafito amby folo ka hatramin'ny faharoapolo dia izao ny zavatra misy. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny. Ary tamin'izay androany dia nanomboka nitory teny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Andininy fahavalo amby folo. Ary no nitsangatsangana teny amoron'ny ranomasin'i Galilea Jesosy dia nahita olona mirahalahy Simona izay atao hoe Petera sy Andrea rahalahiny nanarato teny amin'ny ranomasina fa mpanarato izy. Dia hoy Jesosy taminy, andeha hanaraka fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Reva malala. Hitantsika tsara zany amin'io andininy anankiray io. I Jesosy no miteny eto hoe andao anaraka. Dia avy hatrany izy mirahalahy izay mpanarato, i Petera sy Andrea, napetra ny aratony lasa mpanaradia an'i Jesosy izy.
mialohan'io nefa dia tadio tsara mihitsy le vola 120 teo fa nitoroteny Jesosy niantso amin'ny fibebahana ary nanisany nary izany izy mirahalahy reto toy izany koa Jaona sy Jakoba amin'ny 1:20 amin'ny Matio 4 ihany i Jaona sy Jakoba dia tsara nivaky ny teny maran'i Jesosy 1:20 ary raha mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy hafa koa dia Jakoba zanak' Zebedio sy Jaona rahalahiny izay niara-mipetraka tamin'ny Zebedio rainy teo an-tsambokely ka nanamboatra ny aratony dia niantso azy mirahalahy indray izy dia nandao ny sambokeliny sy ny rainy niaraka tamin'izay izy ka nanaraka azy. Hitantsika mazava tsara ito misy antso izay nataon'i Jesosy tamin'ireto olona reto no nahatonga azy hanaraka an' Jesosy. Fa misy kosa ny tokony olona izay zavatra miseho ao anatin'ny toy ny tantara ihany. Raha mijery 1:20 sika dia jery tsara ny toy ny tantara 1:20 ka hatramin'ny 20. Vakitsika ny tena anaran'i Jesosy tompony tendreriana. Ary Jesosy nandeha erany Galilia ka nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona teo sy nitory ny filazantsara fanjakana ary nanasitrana ny aretina rehetra mba mirofo rehetra mba tamin'ny olona ary ny ely erany sy iriny lazana. Marioko sara 1:20 ny ely erany sy iriny lazana ka dia nentin'ny olona tany aminy marary rehetra izay azony aretina maro samihafa sy ny fangirifirina dia ny demoniaka sy izay marary ny andro be ary marary ny paralysisa ka nahasitrana ireny izy. Dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka avy tany Galilia sy Dekapolisy sy Jerosalema sy Joda ary avy tany andafin'ny Jordana. Mario tsara 1:20 dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka. Misy fanarahana anankiroa miseho zany eo amin'ireo voalaza ireo. Ny teo aloha rehefa niantso ny Petera sy Andreary sy Jakoba sy Jaona Jesosy dia niantso hoe avy anaraka. Nandao ny fananandreo ary lasa nanaraka. Fa teto kosa ilay tapany faharoa izay mariako tsara mihitsy fa rehefa niely lazan'i Jesosy tany amin'ny faritry Siria nalaza be fa misy olona tena mahay izany izao ary mahay fahagagana mahay fanasitranana. Dia ahoana izy 1:20 teo dia nanaraka azy ny vahoaka betsaka. Eto zany dia fanontaniana mipetraka hoe nantsoina koa ve ireo vahoaka ireo raha tokony nanaraka an'i Jesosy tamin'ity fotoana ity. Ny zavatra mazava ito dia izao ary zava-misy tahakany amin'izao fotoana izao ihany koa zany. Rehefa misy olona anankiray mahay manao fahagagana mahay manao fanasitrana rehefa manao izao eny tsiraray avy ny lazany hoe misy an'izao hony ary andao mba hoany. Tsy fantatra tsony hoe inona zany le tena dia andehandehanina akany fa fahalianana tia hita zavatra ary tahaka izany reto vahoaka marobe reto liana tia hita zavatra tia fantatra zavatra tia hita zava-baovao dia manaraka fotsiny ihany nentina marary ary ireo olona manana misy olona rehetra dia nentina. Fanontaniana anankiray koa ty dia izao njaratsika koa mba mieritreritra Jodasy ve nantsoin'Andriamanitra sa nanaraka tahaka amin'ny vahoaka reto? Antsika tsiray fotsiny mandinika izay fa tsy voaletsika izay teny izay. Vokatra raha mpitahina amin'izay ireo anankoroa ireo. Rehefa jerena amin'izay ny vokatra tao anatin'ireo mpianatra izay nantsoin'Andriamanitra manokana nantsoin' Jesosy manokana zany anaraka anazy sy ireo vahoaka marobe. Dia hivadika isika ao Marika 4. Ao Marika 4 nijerentsika ilay vokatra inona zavatra misy. Marika 4 ny 7:20. Marika 4 ny 7:20. Azafady Marika 4:20. Marika 4:20 azafady. Marika 4:20 ny 7:20. Dia izao mivaky ny teny maran'i Jesosy. Dia nalahelo izy ka samy nanontany azy tsirairay hoe izao ve izany. Fantatsika tsara ny tontolon'ny tantara teo. Fotoana fohy izay niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianatra tamin'izay fotoana izay tany nanakaiky ny Paska. Akaiky koa zany fotoana izay hanombohana anazy tamin'ny fotoana io. Nampanomana ny Paska i Jesosy nampanomanina ny mpianatra zany. Ary rehefa tonga tao amin'ilay toerana dia izao zavatra nisy. Ny teny amin'izay Jesosy 9:20. Ary raha mipetraka eny izy dia hoy Jesosy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo dia izay iray ny anankiray aminareo
dia izay ray miaraka mihinana amiko no hamadika rehefa nasehoan Jesosy zany teto fa narety mpianatra rety koa ary zany kay rehefa tonga atao amin'ilay laharina hoe nanaraka an' Jesosy dia misy hamadika azy. Dia ny 9:20 amin'izay ilay resaka teo hoe samy nanontany tena hoe za ve zany Jesosy? Rehefa malala amin'ity anio ty koa dia tiako ianao andiny tena lalina, ianao izay manaraka izao fandarana izao ihany koa. Tiako ianao andiny tena lalina mieritreritra hoe sao dia mbola hamadika an' Jesosy aho. Nanahoana ny nanarako an' Jesosy nanomboka hatramin'izay ary amin'izao fotoana izao. Tena kristianina marina ve zasa mpanaradia fotsiny ihany. Aoka ianao andiny tena androany dia eritretra hoe izao ve zany? Dia indraindray isika dia mieritreritra tahaka andry Petera rehefa voalaza amin'ny 7:20 ao amin'ny marika 7:20 ihany. Amin'ny 7:20. Ary Jesosy taminy ho tafitohina avokoa ianareo rehetra fa voasoratra hoe amely ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry. Isy fotoana zany ireo mpanaraka an'i Kristy rehefa ho asiany Satana korotaniny dia hiaka ny ondry. Fa ianao amin'izay fotoana izay izay mieritreritra hoe za efa tena mpanaraka dia jereo tsara ilay tenin'ny Petera ao anatin'ilay izy dia ampiseho mafy izy. Ny 9:20 izay somary mieritreritra dia ozy izy Petera hoe fa hoy Petera taminy na dia ho tafitohana avokoa aza ny olona rehetra izaho tsy mba ho tafitohana. Rehefa malala iriko hanina fijoroana tahaka izany ianao kanefa dinio lalina ilay tenina atao amin'ny Petera teto fa Jesosy nefa ny teniny fa efa voasoratra. Misy zavatra efa voalaza zany fa tsy maintsy lova mpianatra dia ny mety hampiahaka ny ondry na dia mpanaradia mahatoky azy izy. Inona ny vokany? Fantatsika tsara ny toy ny tantara raha mbola tsy naneno akoriny akoa dia efa nanina Petera? Efa nanday ny telo Petera. Kanefa tsy nijanona teo tamin'izany toeran'izany Petera. Rehefa nahatsapy izy fa nanao fahadisoana ary izay ilay mpanaradia an'i Kristy tena marina, tena kristianina marina. Rehefa nahatsiaro fa nanao fahadisoana Petera, tanteraka ilay teny voasoratra araka ny tenin'i Jesosy, nitomany, nivoaka ny tanàny Petera ary nifona sy nibebaka tamin'Andriamanitra. Rehefa malala raha tsapanao ary androany fa tena kristianina mpanaradia an'i Kristy ianao, nanao fahadisoana ve ianao miverany amin'i Jesosy? Mbola raisin'i Jesosy ianao androany. Fa eto kosa no mampiavaka an'ireo mpanaradia fotsiny ihany tahaka ilay vahoaka marobe. Jereo tsara mivokatra ny ao amin'ny marika 7:20 ny 9:9 eo sy ny 9:7. Jereo tsara ny zavatra nisy rehefa tonga amin'izay ary ny vanim-potoana izay amonoana an' Jesosy dia ilay vahoaka marobe nyrotra nanaraka anazy amin'ny 9:9 dia zao no atao taminazy. Zao mivaky ny temina Jesosy. Ary ny vahoaka niakatra ka nangataka azy anao araka izay fanao aminy. Tamin'ny andron'i Jesosy manko dia misy fotoana anankiray izay fotoana fanafahana. Dia rehefa nampitahina teo i Barabasy sy Jesosy dia izy ary nomena anareo izy no afahana. Dia any anay Barabasy avoay aminay fa i Jesosy omboy. Jereo sara 9:20 ozy izy mivoalaza. Ary ny vahoaka niantso indray hoe omboy amin'ny azo fijaliana izy. Ataovy amin'ny fanaovana azy. Omboy any azo fijaliana izy. Mpanaradia an' Jesosy ireo olona nitendreo. Fa teo amin'ilay vanim-potoana anankiray izay amboana Jesosy tamin'ny azo fijaliana dia zao zavatra nataon'ireo hoe omboy. Amin'ity marain'ity ry havako, mpanaradia an' Jesosy ve ianao sa kristianina? Ny fandriko amin'izao maraina izao dia izao mba ho tena kristianina mpanaradia marina an' Jesosy ianao. Ka raha toy ianao ka nanao fahadisoana tao amin'izany fanaradia izany, tsy ilay anaram-piangonana zany eto no atao hoe mpanaradia an' Jesosy fa Kristy mihitsy no arahana. Ny teny no arahana, ny baiko no arahana, ny hiraka mpanaoviny no atao. Fa rehefa tsy manao tahaka izay isika dia mpanaradia fotsiny ihany. Fa vokany tadidio tsara rehefa tonga ny fotoana anankiray hiala amin'i Jesosy ianao ka hamadika an' Jesosy hiteny hoe omboy io. Fa aleo ny anay ilay mpamono olona hitsy no ilainay. Amin'ity marain'ity ny antso apetraka ao amintsika dia izao, mba ho tena mpanaradia, ho kristianina tena izy manaraka ny Kristy isika. Jereo tsara misy tantara izay haitsika loatra ny tantaran'ny Maria sy Marta ao amin'ny Luka 10. Luka 10 ny 7:30
ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Aitsika tsara zany tantara zany. Fa rehefa tonga ny an-trano tao amin'ny Jesosy, tao amin'ny Maria sy Marta Jesosy, dia jereo tsara ny andininy fasivy amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo vakitsika ny teny miaran'i Jesosy. Ary izy nanana raha vavy atao hoe Maria izay nipetraka teo tongotry ny Tompo ka niain'ny teniny. Ary Marta sahirina tamin'ny fanompoana dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, motsy mampaninanao fa ny amelany raha vavy koa hanompo rery ko mba saovy manampy ahy izy. Fa ny Tompo namalaka anao tamin'ny hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao nefa zavatra reo no ilaina, fa Maria efa nifidiny anjara tsara zay tsy alaina aminy. Aitsika tsara an'izany tantara izany. Fa na dia samy mpanaradian'i Jesosy ary Maria sy Marta, dia te ampiseho Marta tamin'izay fotoana izay fa karakaran'i Jesosy manao zay mety dia fizay no mpanaran'i Jesosy, mpanaradian'i Jesosy. Kanefa ny Maria dia hoy Jesosy hoe Maria nifidiny anjara tsara zay tsy alaina aminy. Aitsika tsara koa ny tantaran'i Zakaiosy amin'ny Luka 9:20. Fa rehefa natsony Jesosy izy anaraka azy, androany tsy maintsy mitonga any an-tranonao dia hozy Jesosy mantsy anazy. Rehefa tonga tao an-trano izy dia hozy izy i Zakaiosy amin'ny Luka 9:20-21. Hozy Jesosy, hozy Zakaiosy hoe Tompoko, indro ny sasaky mifananako omeko malahelo. Ary zay nalaiko tamin'ny tsirariny onerako avy efa hatreny. Rehefa malala. Rehefa tena tonga mpanarady marina ny Kristy ianao dia mahafoy ny fanananao omenao amin'ny malahelo. Afoinao zay rehetra fahazoana nataonao fa miverina amin'ny Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'izay fotoana izay hoe anio no tonga amin'ity trano ity famonjena. Rehefa malala. Tiako ary, ho isika tsiraray avy ihany koa no samy atongavana izany famonjena izany ka ho tena kristianina marina. Ary ho tonga Jesosy amin'izay fotoana izay hijery antsika. Araka ny vaky teny izay nivakiana tamin'ny voalohany teo amin'ny Jaona 7:7 manao hoe nahita ny Natalahely avy nanatona azy izy dia nilaza taminy hoe indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Tiako ianao mba ho ataon'i Jesosy amin'izany afatra izany koa. Ho hitan'i Jesosy rehefa tonga anantony izy hoe indro ianao tena kristianina tsy misy fitaka, tena mpanarady tsy misy fitaka. Ny Tompo anio mba sy hitahinao amin'izao fotoana izao ka azahoanao manavao indray ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ka tonga anao ho tena kristianina tsy misy fitaka. Amen. Famaranantsika izao fotoana izao sahady dia andeha ho ataontsika ny hira fa 420 sy 400.
mihirao ambony fa izaho mihire toko. Haleluya tsitsahatra zony no asandratra anao itsito. Reo anjely nilanitramo ho tafikio eto indray ny fanahikio falesirako. Hasambarana mandrakizay. Ivavaka isika. Jehovah o rainay izay tianay indrindra. Tsapanay tokoa androany ny fitiavanao anay. Nasianao nandiny teny izay tamin'ity maraina ny sabatanao ity. Hoe aiza ho aiza marina izay amin'izao fotoana izao. Kristianina anarany fotsiny ve? Sa mpanara-diam-bokony fotsiny izay? Sa lay tena mahatoky marina amin'ny fiarahana aminao? Nasehonao anay ireo ny tokony olona maro samihafa izay nampisaintsaina anay tamin'izao maraina izao. Ray masonao, mamela ny eloka ny fahadsoanay tao anatin'ny fanarahanay andiso teo amin'ny fiarahana taminao. Ankehitriny kosa dia mangataka ny famindram-pofena aminao izay tsy nieriny fanenao masina hanosika anay ka hanavao indray izay manomboka izao hibebaka izay hitodika indray ao aminao mba ho tanteraka aminay lay hoe kristianina marina tsy misy fitaka. Tianay ary rehefa ho avy ianao Jesosy eo anondro anay tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao ka hiteny aminay hoe ianao ilay kristianina tsy misy fitaka manomboka izao. Anananay anjara izany ho amin'ny fidirinao amin'ny fiainana mandrakizay izy eo manao anay. Ray malalo, izay mpiaino rehetra naharezo afatra izao tamin'ity maraina ity, irinay mba ny fanahinao masina no hanova azy ireo tsirairay avy mba ho tanteraka amin'ny maha-kristianina tsy misy fitaka azy ho mpanara-dia mahatoky ianao hatramin'ny farana. Ifarina izao fotoana izao raha eo. Mahatoky kosa izahay fa ny fitiavanao ampy-mizara sy ny famindram-ponao feno anaraka anay mandry ny andro rehetra izay mbola iainanay. Ka ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny fitiavanao Jesosy Kristy ary ny famparisiana avy aminao fanahy masina no aminay tsirairay avy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.